Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny alalan'ny famoram-pony, tamin'ny alalan'ny fahasoava, nahatonga antsika ho afaka nanitsaka izao taona vaovao izao. Fahasoava, fanomezana maimaipoana, satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra fitiavana, ary tsy misy manana fitiavana lehibe noho izy, fa naseho izany tamin'ny nanomezany antsika ny Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy ary mpanavaka antsika, nankalazantsika tamin'ny Noely teo fahatokavo, ary dia izy ilay monina amintsika ilay Emmanuel no mitantana ny fiainantsika mitantana antsika mandiso mamakivaky izao taona vaovao izao. Ho azy ny ary ho an'ny ray sy ny fanahy masina midera milaza ny voninahitra ny fiandianana izay, ary ho antsika rehetra kosa ny fitaim-panahy mahatoky, satria mahatoky ny Andriamanitra izay tokony nareny. Dia ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
Aka iamintsana ny fiangonana. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo faefatra amby zato, ny andimy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny faraka amby telopolo, ny antsika mankalaza an'Andriamanitra sy midera azy ny atsara ny asa. Eleny amanao ny asanao Jehova, fa eleny amanao azy rehetra.
dia ianao ilay Andriamanitra tokana sy manapizay rainy Jesosy Kristy tomponay ary miomboninaitra any miompa-efana any ankehitriny mitantana ny fiainanay mahatanteraka ny teny fikasana tsara rehetra. Misaotranao izay no nanehoanao ny fahalehibiazana finday ka nitantanao sy naovanao anay tamin'ny fahasoavana afaka namakivaky ny taona 7 velona trampamonjena mahatratra ity taona 7 ity. Ny fitiavanao, ny fahatsaranao, ny famindramonao, ny fiovanao, izao no nasehonao ka niarovanao anay ary isaoranay ianao ankalazainay ny voninahitra. Ianao ilay miteny hoe ino avoso ny zavatra rehetra. Ianao no angatanay hanavony finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana tiananay. Ka tonga ny famonjenao ahatratra ny sambatan'olo, ny isa-pianakaviana ary ny fiangonana raha mamakivaky ity taona nomenao anay ity ndray izy. Tompo tsara indrindra, lehibe ianao ary ny fahalehibiazanao dia entinao mampifaly anay. Entinao manotsaka ny fiadananao aty anatinay, anakaka ny fiainanay. Entinao manome ny fifaliana, dia fifaliana tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy, fifaliana maharitra manakizay. Koa manatrea anay kehitriny. Fa ty isaotranao izay tiankalazanao izay, ary manasina ity fotoana ity, andraisanay ny teny velona, izay entinao mamana ny fanahinay iray sy mitsily ny dianay ary mitarika anay iara-isanandro isanandro amin'ny Kristy mba ho fety ny fitahiana ny fiainanay. Dia amin'ny anarana sy amin'ny alaka no anonanay izany mivavaka izany aminao ray izany ka ny fanekasana. Amen. Riavana te anatrika tsiketo ny tompo, zany ny fanoriana, zany ny fikasana, ary te hiombona hiara-diantsika manitsy izao taona vaovao izao izy. Nefa ny Andriamantsika tsy maray lalana amin'izay mbola milona ao anatin'ny io, izay mbola solina amin'ny rehatra tontolo izao ka manadino ny fahasoavana. Ny Andriamantsika dia mahita ny fahandransika, mahita ny fahaleovatsika, mahita ny fahoriantsika, mahita ny aretintsika, ary zany na ny rano zany ho aty amintsika, ary mbola ny rano isanandro isanandro amin'ny alalan'ny teny sy ny herin'ny fanahy maso ny fahasoavana mba handray antsika hanavao ny asa ao anatsika. Mandeha isika hira fa valo ny dimampolo sy telonjato, hira miantso antsika hitady ny tompo, hanatona ny tompo ary hamelona ny tompo ny fahotantsika mba hanadiovana antsika sy hanavao izay ny fanahintsika. Atontsika ny hira zay Amen.
Eleny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Eleny fitiavan'Andriamanitra antsika fa fantany isika ary fantany toerana dia toerantsika dia tany aryisa. Kanefa io Andriamanitra ny fitiavana dia mitodika amintsika, manambarantsika fa antrantsika ary tsy tonga tadiny marina izy fa ny mpanota mba hivelona. Tsy fony ho ao amin'ny ozo sy ny fahoriana, tsy fony hitoetra ao anatin'ny fiaretanaina isan'andro isika fa tiany-kosa andray ny fiadanana sy ny fifaliana lehiboly. Aoka isika anatin'azy amin'ny fofeny fanetreana hiaika ny fahotantsika ary angataka famelan-kely amin'ilay tompobe famorana indrindra mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay misaotra anao zahay fa fitiavana ary ny fitiavanao nahatonga anao naniraka ny Jesosy Kristy hoe ty amin'izao tontolo izao mba hisolo voina anay hanadio anay ahatonga ny tsara fihavanana aminao. Nefa toko tsaronay fa tsy mba mizany lalan'izany kosanao anay, tsy mitady anao zahay, tsy mikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra na miero ny zavatra rehetra zahay. Fa matetika rehefa vitanay sikaponay zay vao mieritreritra anao. Matetika zay rehefa anaty fahoriana, rehefa latsaka ao anaty lava vao mba miantso anao sy mibavaka, fa ny fotoana hafa rehetra adinonay anao ary ny teninao tsy mitoery. Nanalabaraka ny anaranao tamin'ny fisaina misy mifihetsika ary ny teninay zay matetika ka tsy mba teny pahasoavana tompofikana sy fiadanana no mivavanay. Tsy asa mampiorona sy mamparoso amin'ny tsara sy akasotrahana amin'ny latonay. Tsy avitaraka ny sitapono sy ny hevitro ny katsana sy nosaintsainay, fa teny sy asa ary fisaina anaraka ny nofony ihany. Anka indraindray tsy nampiavana zay fa nampizarazara, tsy nampahery zay fa nampalahelo sy nanakiny, tsy nampiorona zay fa mandala, tsy nanaraka ny teninao zay fa nihevitra sy ny fijerina ihany nampanjakainay ary narovanay tamin'ny anaranao azy. Tsy mazoto mianatra sy manatanteraka ny teninao zay anka diso matetika amin'ny fisaina sy ny ataonao. Tsy ampifiainam-bavaka zay anka tsy mahatotra ny fakapanahy ka ny fahotana zay tokony ankarainay nanjary nakamaninay ka nataonay teo masomaso teo amitrery. Tsy namafy fiainana zay fa namafy maso fahafatesana tamin'ny zavatra maro. Ankehitriny anefa manatona anao zay satria asainao manatona anao, satria asainao ambany fahasoavanao. Miaiky ny fahalemena zay, miaiky ny fahadisoanay zay ka enoy araky ny hoe ny fahasoavanao ny fitarainanay sy ny fangatany famelan-kely miaraka ny raha lehibe famotram-po mitaraoranao zay mamelana io zay ho afakotany sasao zay mba ho afakely ary avao zo mifanainay mba fonakonao ny fitiavan'i Jesosy sy anakômpamonjy ny gatara ianao. Amen.
tsy sitraky ny tompony hafatesan'ny ratsy fanahy fa mba hivereny amin'ny lalana ka azo fiainana mihitsy. Andriamanitra mihaino vakoka Andriamanitsika ary Andriamanitra mamaly vakoka Andriamanitsika. Raha toka mivakoka aminy mivakoka ny fanahy sy ny fahamarina. Ho antsika izay mieritreritra, ho antsika izay naniry, ary ho antsika izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra, te handeha amin'ny fahamasinana raiso amin'ny fahatokina ny teny ambaran'ny tompo fa efa naterany iaro-ny-javatra. Fa toy izao no mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tofana fa tsy mivery fa hanana fiainana manok'izay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanamena izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy nybe ko aza matana minofotsiny any voavelany ekareo ny anarany masina miderany.
ary ny mpanota voavelahelika dia mandeha mizotra amin'ny lala mahitsy ny fiainana dia fiainana be lehibe izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalana izany. Ankehitriny ary dia izary miteniny amintsika izy noho izany aoka anatin'azy ny fifaliana isika andrenimpely. Ho aminareo any mivavatsika tompony menao any ny teninao ho fanazavana ny lalanay sy faniriny tombotray, ho sabatry ny fanahy, ho aina sy fahasalamana ho an'ny nofo izay mandray azy, ho famelomelomana, ho lalany zoranay eo amin'ny fahatanterahana sy ny fiainana mandrakizay. Tsy lovy amin'ny alalan'ny fanaina masina izay andraisanay sy iainany ny teninao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Miteny voalahatra ny perikôpa mba ho inontsika ary andraisantsika afaka amin'ity alahady ny taona vaovao ity dia arak'izay hita amin'ny Isaia 40:1-voalohany ka hatramin'ny fahaenina, ny Efesiana 4:1-voalohany ka hatramin'ny fahaenina, ary ny filazantsara araka ny Matotiko 2:1-voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Isaia 40:1-voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Mitsangana ny hazavana tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova fa mitosaka aminao. Fa ino ny aizanao manarona ny tany ary ny Espirito manarona ny firenena. Fa aminao kosa ny posahan'i Jehova ary aminao misy elo ny voninahitra. Ary ny firenena no mahatonga ny fahazavanao ary ny mpanjaka tonga ny famirapiratra ny fiposahanao. Atopazo manodidina ny masonao fa jereo, izy rehetra dia mivorika mankaty aminao. Ny zanakalahy dia avy lavitra ary ny zanakavavy sakilena. Ary ety izany ianao fa miramira dia empinempina sady ho alehibe azy no mifonao, fa hoentina ho anao ny aren'ny ranomasina ary afindra ho anao ny fananany firenena. Ho feno ny rameva betsaka ao aminao dia ny rameva tanora avy amin'ny Midiana sy Efa, samy avy any Sebala izy rehetra. Volamena sy fifikazomana tofona ny letiny ary ny fideranan'i Jehova ny teny mahafany ambara. Efesiana 4:1-voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ary noho izany zaho Paoly mifatotra ny Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilesy, raha ambarenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ho anareo, fa fanambarana na ampahafantarana ny zava-miahy araka ny voasoratra tamin'ny teny fototra teo. Ary arak'izany raha mamaky ianareo dia ho hainao nyfantarana fahafantarako ny zava-miafina ny amin'ny Kristy, izay tsy mbola nampahafantarana ny zanak'olombelona famantarana kalasy tahaka ny fanambarana ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny antoravany Jenkilisa ho pirailoka sy ho tena iray ary hitombona ny teny fitrasana ao amin'ny Kristy Jesosy no ny filazantsara. Mielona makina ny filazantsara dia mitsangatsika manahira zay. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema ny Jody tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, inireo nisy maga avy tany Antsinana tonga tany Jerosalema manao hoe aiza ny teraka ao mpanjaka ny Jiosy fa nahitany teny Antsinana izay tonga mba hipoka
Ary nonore izany eo tapanjaka dia namororo izy mba amin'ny Jerosalema rehetra, dia namorondroan'ny sorona rehetra sy ny manoran-dalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa mba haterahana Kristy. Ary ona taminy ao Betlehema any Jodia, fa izao no misoratra mpaminany. Ary ianao Betlehema tamin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrinan'ny Joda ianao tsekoly, fa avy ao aminao ny voany zanak'Abrahamana, ka izy no mpianony Israely. Dia napaka ny mago mangingina Herôdy ka namotika fatroka taminy izay aminy sy olona kintana. Dia naneraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe andeha, fitory tsara na ilay zazakely, ka rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hankanesako any koa hiankohoka eo anatreha. Ary rehefa nandeha niteny mpanjaka izy dia lasa. Ary iny ilay kintana hitany teny antsinanana nielo azy manampinjanony teo ambony izay niterana zazakely. Ary no nahitany kintana izy dia nifaly indriky. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely somary ireny ka niankohoka teo anatreha. Ary rehefa nisokafo ny fitehirizan-drakiny dia nanombotra zavatra ho azy izy, volamena sy zava-manitra ary nioka. Ary rehefa nitoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy, tsy hiverina amin'ny Herôda dia lalana hafa ny mandeha amin'ny mody ho any amin'ny nofo. Isika kristianina no mazava izay andrandray izao tontolo izao ankehitriny. Izany no afaka amintsika amin'ity alahady taom-baovao ity. Afaka izay toy ny baiko azoantsika mamakivaky ny taona amin'ny fahalalana tsara, fa miaina antsika ary mamelana ny fitokisana antsika Andriamanitra mba hahateraka ny asa izay natomboka tao amin'ny Kristy ary napetraka tamin'ny fiangonana manam-pahaverina iray. Mipetraka izy. Hoy Paoly apôstôly araka ny voasoratra tamin'ny Episty ho an'ny Efesiana. Milaza fa niantongavan'ny Jean-Christ ny prailova sy ny tena iray ary tiombona ny teny fiasan'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Zany no andraikitra napetraka taminy ary petraka ny fiangonana kely. Niantongavan'ny Jean-Christ ho prailova sy ny tena iray ary tiombona ny teny fiasan'ny Kristy Jesosy noho ny ao misoratra Paoly hoe Jean-Christ dia milaza ny tsy jiosy. Ny tsy jiosy no antsoina hoe Jean-Christ. Ary hitantsika teo amin'ny ministera Paoly fa raha nifantoka tamin'ny
mpatory tao Jerosalema sy ny manodidina tamin'ny Jodia. Ireo apôstôly niaraka tamin'i Jesosy Kristy tarihany Petera, avy eo dia Jakoba, Paoly apôstôly kosa niran'Andriamanitra ho an'ny Jesosy. Hitory tsara ary ambako ny olona rehetra hanaraka any Kristy. Mety hoe dia Kristy amin'izao androntsika izao dia tsy jiosy fa tsy kristiana. Izany hoe izao tontolo izao tsy ka ny antonavana izao tontolo izao tsy ny tsy kristiana ho ray Kristy tena iray ary tiombona ny teny fikasana Kristy Jesosy ny fikatao tsara. Izany hoe ho kristiana ny mpanaraka-teny Kristy. Izany ny mission na asa iraka napetraka amin'ny fianarana, napetraka amin'ny kristiana. Matetika isika dia mijery ny fiangonana ho toerana ivoriany ary azo lazaina fa tafatombona tsara, mahazo aina tsara ary mipetrapetraka tsara tsika ao anatin'ny fana. Fampatsiarovony tenan'Andriamanitra fa tsy izany ny tanjona na ny renana ny amorina tsy isaky ny alava. Tsy izany fa ny atonga ny tsy mily izao tontolo izao ny amin'ny velany fiangonana ny tonga ny mpanaraka ny Kristy arakatsika. Ny maky dia famantarana amin'izany mampiseho fa tonga iseho amin'izao tontolo izao tontolo ka afaka manaraka azy mahita azy ary afaka mitady sy mitsaoka ny manao azy ny olona rehetra raha mitady azy maro tsy mino ny fanambarana. Efa nambara tokoa ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy hatrany ny Isaia amin'any taona maro nantany aloha eninjato taona mahery efa nambara ary zay nino nandre izany fanambarana izany dia afaka niaona tamin'ny ilay Kristy. Fa Kristy mihitsy rehefa ny fandalovany olona tety an-tany no ilay fahazavana ho hita amin'izao. Ny fahazavana rehetra dia manomba Kristy ary izany ny fahazavana marina dia mitondra ny tena fahazavana ary izany misy olon'izao rehefa nanambara ny filazantsara amboarina amin'izao dia nilaza maromaro misy fa tsy izy ilay mazava fa tonga nambara ilay mazava. Izy koa dia kintana izay napetraka Andriamanitra teo amin'ny tontolo jiosy mba hanony ilay mazava ary ilay tarika ny ho amin'ilay mazava ka ny fantariny tamin'ny Batisa izay nataony izany. Jesosy Kristy ilay tonga mba ho famonjena ny olona rehetra, ho famonjena izao izao. Ka marina fa raha tonga jiosy izy dia tany Galilina namboany asa izany hoe tany Jerisy ary dia mioromenana tany Kapernaum mihitsy tany Galilina. Anambarana izany tonga tsy ho an'ny miany fa tonga ho an'ny tsy mino koa izy ary tokony fantatry ny fiangonana izany. Rehefa lasa miakatra tany Andriamanitra dia ny mpianatra izany hoe kristiana kehitriny nametrahany ny fanomezana ny asa. Tsy hoe eto amin'izao tontolo izao mitsony aho izy raha mivavaka tsy eto amin'izao tontolo izao mitsony aho fa ireny no eto amin'izao tontolo izao koa manafasina azy amin'ny fahamarinana ny tenina
Jesosy Kristy ilay mazava. Ary izy dia saina nambariny tenany ilay mazava. Izaho fahazavana zao amin'izany vavahady. Kanefa miteny tamin'izay rehetra miaino azy izy. Ianareo ny fahazavana zao zao. Ianareo. Irany baiko fa manazava ny fizina koa zany. Hay izay ny mahasikatsika. Rehefa manolo io diakona dia ny tompo manolo ianareo fahazavana zao zao. Identité zany. Ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Zany hoe raha tsy azava ianareo dia tsisy ilanareo. Raha tsy azava ianareo dia ny ampisinareo sy ny fizinareo mihitsy no potika. Ary zany ny fahamarinana izay tsy maintsy takarantsika amin'izay ampysoana belantsika na amin'ntsika. Fa tsy novonjena ho amin'ny famonjena fa novonjena isika mba hahatonga antsika ho fiasan'ny famonjena. Samy mistera ny lalàn'Andriamanitra. Araka izany ny kristiana dia tsy olona kitera fa mitady izay amonjen'ny tenany fotsiny dia mionona amin'izay. Ary dia manatanteraka ny servisy minimum amin'izany fotsiny. Miandro, mivaroka, mandoraka sy izay mety ny servisy minimum. Zay mahavatseo, izay atondary izay. Tsy zany ny fidianantsika sy ny tsonatsika. Fa mihoatra n'izany, satria ilay Andriamanitsika dia Andriamanitra lehibe, tsy arefisy. Ary zany koa tsy azontsika ferina amin'izay takatosaitsika sy mampipipitsika fotsiny. Fa ny kristiana dia nanambarana ny fitiavana ary novonjeny mba ho fiasako amonjeny ka hitory samso ny fitiavana amin'ny afana amin'ny zao. Hitondra ny fahazavana Kristy sy ny filazantsara tsy ho amin'ny mino izy efa mino fa ho an'ny tsy mino indrindra ho an'ny. Ka dia hoy ny Baibolo efa enitranontany nanakoafy teo amin'ny Jiosy tsy vita ny raha. Ary dia napetraka ao amin'ny Jedekrisa kosa zay nanaiky anaraka ny mitsangana miasa raha fa efa tonga ny fahazavana. Milaza fa isika ny fahazavana izay raha n'Andriamanitra ho amin'ny zao tontolo izao amin'ny asany Kristy. Manana sinazy. Inona ny dikany hoe manana sinazy? Ny dikany hoe masona, iray ny dikany hoe masona dia olona motomotona be. Tsy valintsika izy. Le manana motra foraforatra ny andalo roa. Hanka raha misy kristiana kakaka. Tsy vasery. Tsy zany ny atao hoe masina. Meny fifalian'ny tompo isika dia ansoa ny fahafa. Ansoa ireo zany ireo mivantatsika amin'ny tenatsika. Nansoina azy hietsiketsika amin'ny tana. Mankalazana Andriamanitra ny valisy ny kamo amin'ny teny. Fa ny atao hoe masina voatokana hoe mizava. Zany hoe isika zany dia nataon'Andriamanitra ho hafa. Kanefa tsy hafa navatena fa hafa mba hitonga zavatra hafa ho an'izao tontolo. Nino zany? Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Hitonga ny tenin'Andriamanitra. Io ilay zavatra hafa nampitondrana antsika. Io. Ary io ny antsoina
fiatrahantsy fahazavana zao. Ka raha mbola mitenin'ny olona sy ny fahendren'izao tontolo izao ihany no mitondra ny fiainantsika isanandro. Fa ny tenin'Andriamanitra inotsika fotsiny fa tsy tanteratsika. Tsika andeha amin'ilay resaka tera-tera. Fa ny tenin'Andriamanitra aloha ho an'ilay mandrakizay zany, ho an'ilay masimasina kokoa zany. Adinitsika fa nay na masina na tsy masimasina kokoa zany. Tsisy zany. Ny masina ao amin'ny tombo dia sady tsy matsatso no tsy manitsika. Fa rehefa be loatra zany sina dia mangidy. Ary rehefa tsy misy izy dia matsatso. Fa ny Andriamanitsika dia ny Andriamanitra rehefa tanteraka feno masina. Ka tsisy zany masimasina zany na ny tsy masimasina. Fa inona no nanamasina n'Andriamanitra antsika azy? Dia vavolombelona ny teny. Izany hoe mandray ny teny, mivelona ny teny, mananana ny teny, mahita fa maro, mahita fa tsara, mampo ny teninao ny mpanasalama, nanamako ny teninao ary mampo tafabavaka tsara ny mpaminany. Ary efa natsiarina mampo ny tenin'Andriamanitra sy ny mpahamarinany mitondro zany amin'izao tontolo izao kosa mijoro. Fa ny tenin'Andriamanitra dia ilay mazava tonga anazava ny tsy mikoloko sy ny maty ny maizina izao. Inona manarina ny firenena? Inona nge nevitra zany? Nevitra zany aloha tsy hoe tsisy masoana. Nevitra zany aloha tsisy ampola, tsisy ampola mirehitra. Atsika zany fa na fotoana delestary mazava ny kristiana. Mahita mazava. Ary ho an'ny sasany na tsy efa misy an'izany mihitsy azy ny fiaina tsy misy delestary. Maizina ihany. Fa inona dia maizina? Mety hoe maizina dia tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra. Ny tsy fahalalana ny sikako n'Andriamanitra. Ny fanalavikana n'Andriamanitra rehefa fahamaizina. Araka izany ny tenin'Andriamanitra ilay mazava tonga manazava ny tsy mikoloko sy ny maro ny zao. Dia ny olona ny tsirairay, ny fiarahamonina, ny firenena, ka ny fanampy ireo kristiana dia ny ahitany izao tontolo izao fa maro azo tokisana, azo iainana ny tenin'Andriamanitra ary mahatateraka zava-mahagaga eo amin'izay misy fikatana. Hoy ny tompo raha mihinana dia hitanao ny voninahitra. Nefa raha ho avy ny zanak'olona moa hita fony ny teny tany faty. Moa hita fony ny teny tany faty. Samy fanampy izay apetraky ny tompo amintsika iray andiny taona vaovao. Sao dia chiffre fotsiny angeny nove. Sao dia 2017 bis fotsiny angeny 2018. Ka dia lehilahy ny tamin'ny herintaona ihany ny tohizana tohizana ihany koa amin'ny herintaona amin'azy. Dia zao ny mahalitsy ny rehefa tsy mitady nove ianao ino nove. Fa Andriamanitra manavaka. Andriamanitra mitondra fahazavana zany manavao ny tontolo, manavao ny olona, manavao ny fo, manavao ny fijery, manavao ny finoana. Fa ny finoana dia natao itony. Araka izany ny olona izay mijoro ny fahazavana sy fanafody dia olona izay resy lavitra ny fahamarinana ny tena ary mitondra ny fiainany araka ny tenin'Andriamanitra fa tsy araka ny fombany olona. Raha ananany olona daholo ary rehefa ireny, raha ananany olona daholo azy ireny fahalalana sy fahaizany, raha ananany olona ary ny hedina olona n'Andriamanitra ny tena tena Jesosy. Inona no andany ety? Tsika efa misy ny rehetrarehetra. Nahoana sika mbola lazay ny famaty? Nahoana sika mbola lazay ny fanatan'azy? Nahoana fa tontolo izao lazay ny fa mbola ao anaty avy ny fahafatesana? Satria tsy manana izany izy. Ary mila manana fanetretena manety izany. Tsy miafina.
ka inona ary ny filazantsara dia fijery vina hafa fiainana sy fitondrantena hafa zay tsy araka nyzao kanefa ao amin'Andriamanitra ary lalina mitovy amin'ilay fahasambarana dia haintsika tsara ny matotoko fahadimy zay lazana ireo toko sy andeny sy milaza ny loharano fahasambarana hafa reo sambatra ny manitra sambatra ny malahelo sambatra ny enjiny izany le fahazavana entinao izao tontolo izao ihany fa raha tsy zany averenao amin'ny Jesosy inao ekenao marina ve zany ary zany nampianaran'i Jesosy Kristy io lany fahasambarana beatitude io nanomboa ny tontolo io le fahatsika hafa izy dia raha mamakivaky ireo tokoteny toko fahadimy toko fahaenina toko fahafito ny filazantsara ny matosy dia mahita zava-baovao raha mbola ny namanao ihany ny tiavinao ary ankalainao ny fahavanao dia tsy misy fahazavana reoenao amin'izao tontolo izao tsisy tsy mifakaizany Donald Trump sy Kim Jong-un tsy mifakaiza mifandrano sy mifampiantso sanandro sanandro tsisy afa-tsy fitiava tsy fitiava fa hoana kosa na zay matotoko fahadimy manompa efatra amin'ny efapolo fa izaho kosa milaza aminareo tiava ny fahavalonareo ary ny vavao zay magnentsika anareo mba ho tonga zanako ny ranareo zay nanamiko anareo fa izy mampiposaka ny masoandro amin'ny ratsy tanà sy ny tsara tanà ary mampilatsaka ny ran'olona marina sy ny tsy marina fa raha zay tianareo ihany ny tianareo inona ny vaky tianareo mona dia mipamory eto fa tsy manao zany ary ny rahalanareo ihany rahabainareo inona ataonareo mihoatra toy ny sasa mona dia mijery Kristy aza tsy magnano zany ihany fa amin'izany aoko tanteraka nareo tahaky ny fahatanteran'irainareo izay aminany zany nge ny filazantsara zany nge ny mazava mahita zany mazava izy raha tsy mahita zany mazava izy dia mila miova solomaso ny solomasony fanekena ay fahamarina avy zany ny fanamby lehibe ary isika nantsona ny fahazavana tonga izany amin'izao tontolo izao sa izao nge ary betsaka ny kristianina no diso hevitra tsy ny fahombiazana any sy vetivety efficacité immédiate et rapide tsy zany hoe keneny filazantsara raha zany keneny filazantsara manaraka ny Jesosy zao io efficacité raha zany tsy efficace tsy zany keneny filazantsara fa ny keneny filazantsara dia fiaina maty manaka ary nozany aorona anatin'ny fotoana ambara hoenimeny fa ny azo malaky fotoana dia marefo ny azo malaky fotoana dia raha tsara fa ny azo kosa zay mafy tahaky ny azo oka na tahaka ny sederany banona ny say ela be centenaire saingy mafy ary tahako zany le fiainana amboarin'Andriamanitra homanin'Andriamanitra aratonana tsy le mahalaky sy vetivety nefa dia mora levy fa lay maharitra sy ka isika kristianina nametrahany tombony mission vavolorenao amin'izao tontolo izao ampiseho fa misy fahazavana hafa dia avy any an-tany tsy avaty avy any an-tany ety ny filazantsara ary noarano mamonjena ho an'ny olona ho an'ny fianakaviana ho an'ny fiarahamonina ary ho an'ny firenena
raha nytomboky tenantsika manokana ihany mitarikantsika vava dia tsy ny filazantsara ny Kristy. Misy olona raha tsy misy olona izy tsy mba manakona an'Andriamanitra na mivava raha tsy misy fa rehefa mametimety io ny fiainany dia manaiza zany kely dia tsy zanaky ny mazava na eo amin'ny atao amin'ny fitondrantena zanaky zao tsy manao afotsy mitady ny tombontsoa ary miaro ny tombontsoa dia manao tsy fatatra rehefa tobavana amin'izany. Zany ny lôzika amin'izao tontolo izao moavy avao noda avao ary ny fiangonana sy ny kristiana mandeha amin'izany. Rehefa manao dia tsy maintsy manao amin'ireny fa reny manao tamin'ireny ary tsy manao tamin'ireny tsy manino. Zany hoe filazantsara manao zany na mijery zany. Fa ianao raha manasa le olona tsy anasanao tsy fa anasanao mitsasany. Dia zany tondraina rezany anao. Iaho na ny fiangonana azy samy mitadiny azy. Tsy hita intsony hoe filazantsara ny Jesosy Kristy mahasarana ny tena. Eny fanatiny fiangonana samy hafa. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy no andramay izao tontolo izao hitsabonany aretina rehetra mahazo ny fiarahamonina sy ny firenena ary ny fiainana. Ny fitiavan-tena, ny filanam-pototsomana, ny risotro, ny tsy fanazana ny rano sy ny tsy fieverana ny rano tsisy. Sika kristiana natsony tomantsikaizao ary tsy aminteny ary teny manateny ngamba ny pastera no prière tsy aminteny fa miteny sy mitoetra miasa. Raha isika nareny filazantsara azy zay manakeny Kristy olona tena mazava tonga amin'izao tontolo izao ka nandray ny baiko sy ny rano raha isika azy ny tsy mino fa afaka fahazavana mameritra amin'izao tontolo izao ka tsy maka ny fombany fa maka ny fomba n'Andriamanitra raha isika ny tsy mino fa tena fahazavana marina tonga amin'izao tontolo izao ny fiainana kristiana izy ireny. Ary raha isika azy ny tsy mety ino fa fahazavana mameritra amin'izao tontolo izao zay may izao ianao ka sarasa tsy mety hiseza ny mafy tahaka ny tona mba hampitony mazava izy nanao zany iza. Tao anatin'ny tantara dia tsy misy ny fotoana nahitana fa anatraraka tany mena fiainana maka volotany manaraka ny fiainana ity ndray ny aza olole ity ndray no mampivorony olole ity ndray no mahatonga ny olona falifaly teny izany hanka tsy mitenin'Andriamanitra intsony nitolony fiangonana fa manjary mitenin'ny olona sy mitenin'izao tontolo izao. Tao anatin'ny tantara tsy vitsy ny fotoana manakakehitiny azy ny kristiana be teo ny amin'ny fahazavana fitenin'izao tontolo izao fa eo amin'ny lafiny pratika mitapakazo mason'ny sasany mivadavada any maso ny andro ny maso tsy vitsy ny tarika na dia kristiana zany jamba ny tampana jamba manaraka azy sy maray azy modely namany nefa nihisy ka fomba saina zao tontolo izao manao be moraly fotsiny mora mahay tsy mety atao mosony fa ny atao mitsijere avelany amin'izao ilay fahamarinana
filazantsara ny dia milazo hoe tsy miaino avely azy fa zay mahavely fiaino ny andro mahazo zany ny le mazava hoe tsy fierekeny matahotra faty ary manaiky n'importe quoi mba tsy ho faty teo ela velona meo azy dia omenenao ny fahaelany tsara fa tsy le isaina amin'ny rantsatany ny fahaela fa ny fahaela dia ireo mamy ny fanahana mitondra fifaliana sy fiadanana maharitra izany ny fanambarako telo ilay sondage lehibe zay natao zay nanontaniana hoe tianareo ve mivelona manak'izay eto tany ny roa abatelo dia milaza hoe tsy non fa manino ka hoana mivelona manak'izay eto tany jereo ty fahoriana psykolomina intelo isan-taona fanafakety norotany azy sy azy sy atsony ny fanarotana sy azy sy fatatra atsony zany rehetra zany karaha eto mivelona manak'izay ho anatin'izany aro ry avy ny filazantsara tempo ny Kristy dia filazantsara izay mitondra eo amin'izao tontolo izao ny fanalahity sy ny fanafody ny amin'ny aretina rehetra izay hitantsika saingy izany mino zany isika manaiky hitondra izany isika ary izay madiny kristianina marana azy indraindray isika dia manao calcul raha manao an'izany efa azao dia tena mahafokatra dia tena hita be ny ilain'Andriamanitra aminao ny ilain'i Jesosy aminao ny fijoroana ho vavolombelona zay ny ilaina ao aminao hoe Jesosy tsy zay ary raha aminao Jesosy manao ny asan'i Jesosy velao satsia miaina ny fiainan'i Jesosy ny velao satsia izay ny antony anazy fa isika tiaka ny tena dia tahaka nylay namo talenta anankiray nalehibe ry avy ity taona vaovao-men'Andriamanitra tsika andraisantsika vaiko vaovao satria tsy maintsy fanahy vaovao tsy maintsy sotoko vaovao tsy miavana vaovao noentsika mantiava mitsangana ny azy fa tonga ny fahazana fa ny aizina manarona ny tany ny esprit manarona ny firenena fanao aminao nyposamoko aminao ny tsy olo voninahitra hoy ny fitentsika malagasy aza mandraraka olombena zaraina taminao zany nyraisinao zany isy masakoena ary androany avosiny tompo aminao ndray zany asany ao aminao napetraky ny tompony fahazanana ao aminao nyty ahitana zao tontolo izany fa mazava Jesu Kristy izay tonao velona ary miasa anatiny dia ny firenena manatiny ny fahazavanao ny mpanjaka makeo famina satan'ny firosanao ary hazo manodidina ny kajereo rehetra dia mankaty aminao ahity zany na eo milanirany ary nentona sady ho alehibiaza ny finao ho zany taona ny taona zay tsika manaraka ny tompo ary ahitantsika vokatra tsara ahitantsika vokatra be ahitantsika vokatra maharitra saingy tsy vokatra nateraky ny kaltompo fa vokatry ny fitahian'izay efa niteny manao iny Jean mombana manao ambaraka ny fahateraka Jean dia manao vataona sambatra ary eny amin'ny kamakivaky fotoana valopolo sy roapolo eo ambanin'ny fitariana eo ambanin'ny fahazavana ary indrindra indrindra amin'ny fahazaterana isika eo taona ho aminareo rehetra fahasoavana Jesosy Kristy sy fitiavan'Andriamanitra ray anaty ahatanteraka anareo amin'izay antony sy nytoso anareo ka nomezany tompo malala ny fahasoavana ka ahatanteranareo ny fiazakazana ka rehefa tonga ny fotoana izay ahavitanareo ny dianareo dia ho tsenain'Andriamanitra izay anareo amin'ny teny fitahina avia ilay fitahina natoko tamin'ny kely anao
fiangonana dia nandrafitra fanekam-pinoana. Iarovana fahadiovan'ny finoana izany amaritana tsara ny tena inoana. Fa indrindra koa ampatsiarovana antsika ilay tena inontsika sy ny asany ary indrindra izay iorenantsika sy tokony andehanantsika eo aminy. Androany isika dia ny fanekam-pinoana misy anina na maromarona koa de Nicée Constantinople no tonontsika izao anambarantsika ny fahalebiazana lehibentsika ary indrindra ny finoantsika sy ny fanantenantsika izay iorenantsika andehanantsika mamataka ny fiainana miaro ny fiverenana miaro ny tsangatsika. Isika minan'Andriamanitra iray raitsitoro mpanao lalàna sy ny tany ary zavatra rehetra nandramantsika. Ary mino Jesosy Tompo iray zanam-baitokan'Andriamanitra nateraka ny ray tanoana zao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra toa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao ray amiray ny zavatra rehetra izy naneny zao Jesosy. Nantsika olombelo sady famonjenantsika nidina tany an-danitra izy ary natao fanahy masina no ary tamina rehetratsiny natao miazo fijalina fanavitanantsika tamina namamana tokolaty izy mijaly izy ary makina sangana tamin'ny mahatamina ny fahatelo ary fivosolatra izy miakatra amin'ny an-danitra izy ary mipetraka tamina kamanana iray ihany nahitra tsara mivery sy maro ary manakafiaina sika mity fanamasina tombo sady tamin'ny aina izay ary amin'raisy zanaka tsawa karazana miaraka sika mity fiorana iray miorona ny fanamarana apôstôly ary manerana Jesosy Kristy zao sika manana batisa iray fa sady manantena ny fiainana mamaty ary ny fiainana manakazay. Amen. Petraka manomana ny foam-panantsika ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo isika. Mero izany dia makaraka zanatsika ao amin'ny STK mba hanao anjarany ray. J'invite la STK pour un chant.
ataontsika nira fa 7 sy telonjato nindimy fahatelo 7 sy telonjato nindimy fahatelo dia mangalikany bekolona maniaraka Cristiana malaza, proprio si chiama te fanno rinascere. Alziamo Gesù Cristo, se Marco Solzi, alzando fanno rinascere, e fanno più avanti da tutte le altre città, a quale si chiama Gesù. Sotto la usare le mangiare per la città, ma non
famindramponao ndraiky nytamandro dia omenao mizanakao ray tongana mba tsy very azy fanana fiainana rainay any an-danitra ndreky zay manao tonatra ianao fahatsarobana ny fahatongavan'ny zanakao ny fijanisy ny fahafatesy ny fisanganany tany maty ary ny fifonany manak'izay hoanay ka dia miandro sy mitalao fivereny ankehitriny ary ray adio ny fanay masona mba amen'ny fonay ka andraisan'ny tompony tomponay amin'ny finoana be amin'izay izy manatonanay amin'ny alalan'ny fandisana miaraka Jesus Cristo,
Jesosy Kristy tombotsika izay voaky tamin'ny asojalina ka nitsangana tamin'ny maty. Rehefa naminanareo ny tena sy ny rano izay nanafotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny nampahery sy anareo amin'izany ny fomba maro ny fiainana izay ho aminareo ny fiatana. Olivavitsika. Sotranao izay tompony ny fotoana nomenao anay ity, izay isantaranay miaraka ity taona vaovao ity amin'ny finoana, amin'ny fampihombonana avy amin'ny fanay masona, ary amin'ny fandraisanay ny tenina izay ho fanevanay hoentinay mamakivaky ity taona vaovao ity. Efa nampahery anay teny ianao tamin'ny alalan'ny teninao sy ny fanatrehan'ny fanay masona, ary indrindra tamin'ny alalan'ny fanasana izao. Mangataka aminao zay mba hitantana anay isanandro mamakivaky fotaonay ity, ka hiainanay ary tsarovany mandrakarivanay ny solona ataon'i Jesosy Kristy, ary indrindra ny are-pasoava izay atorona anay mamaimboana satria manaiky ana-dalana aminay izy. Dia meo anaiky ny atanteraka ny fizakazanay, atanteraka ny isinay tena fahazavana marina tokoa izay ho vavolombelona matoky eo amin'izay ataonay rehetra, ary indrindra eo amin'izay anatrano anay na aiza naoviana. Dia tianay mametraka ao aminao reo namanay, reo azo paorina, reo marary na ny hopitaly zany na ny tokantrano, reo sahirina ninonina amin'ny fasahirana ninonina eny. Tompo omeno zaro sahazany, ary indrindra anateny famonjena sy fanafahana fa ianao mpamontinay. Mivavaka aminao izay ho an'ny fiangonana sy ny asa, ho an'ny FPMA sy ny FPMA Toulouse, ekaneka ity taona vaovao ity, dia isinonera vaovaonay ahatonga ny fiangonanao hitombo hatrano, ahatombo amin'ny mahafahaza nasina sy mahafahaza any. Dia tsara ampy tao aminao isampianakavia, isam-batanao, ary efa ny fanantenanantenananay sy ny fandrina tsara rehetra izay vetesinay sy fanakarosanay, tsy enainao ny tanapasoavanao ire ary tanterana marina koa. Dia tena mavaka aminao ny firenenay Madagasikara izay mandalovan'ny tontolozan'iray izao, mangataka aminao izay tany firenenay, hanome fahentena sy fahatahoranao ho an'ny tompo, ary hanome vahoaka ny fitiavana sy ny firaisan-kina. Ninonina tsara, ninonina tanteraka, ninonina mahasoa, ninonina mampitombotombo. Dia tanterao ny firenenay izany, ary ao mpifaliana isanandro sanandro aminao. Mivavaka aminao koa izay ho an'ny firenena mampiatrananay ity, mba hitoetrety ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao, ary dia apetraka aminao reo nandray fahasoava. Ataovy mainy saoranao, tehirizy mankariva amin'ny fifalinao, ary ataovy mainy zara aminao. Ary zay tsy votonina amin'izany bavaka zany, fantanao fa tokony ho an'ny isam-batana, tokony ho an'ny isam-pianakavia, tokony ho an'ny fiangonana koa. Dia tanterao amin'ny anarantsy Jesosy Kristy, dia misaotra ny zavatra rehetra. Amen. Peripesika. Ny fiangonana malala noho ny fahasoavana tompo dia nahatratra indray ny taom-baovao isika menakafy. Fahasoavana lehibe zany ary azo tsapahitanana ka mendrika ny saorana Andriamanitra. Ary atlay iran'ny mpanantareta tao amin'ny fiangonana manao hoe isaoranay ianao, isaoranay ianao. Zany tokony tsapatsika amin'izao fiandohan'ny taona zao. Nafitana ny taona lasa ary nafanana dy ny taona vaovao sy arivo. Koa arabay isika rehetra. Ny mpitandrina sy ny komity dia faly miaraba isika rehetra tsy hankanapaka nahatratra izao taom-baovao zao. Ary izany fiarabana izany dia arahana teny fampaherezana, teny fampanantenana
amin'izao fanoloan'ny taona izao. Azany teny izany dia hitantsika amin'izao roapolo andiny paraitra ny roapolo manao hoe ny fankazarana tsy toy ianao dia hiatana. Izany no ahatongavany soa aminao. Ka hiatana andehantsika amin'ity taona ity. Hovaitsika izay tsy nety rehetra tamin'ny taona lasa. Andaotsika, andao izao, andao ianao hiaraka bebekoa amin'ny tompo. Amin'ny alalan'ny fahalalana ny teny, ny fiainana ny teny, ny fiainam-bavaka isan'andro isan'andro. Satria araka ny teny izay hozarena teto, dia izany no antoka ahazoantsika fiadanana, ahazoantsika ny soa. Ka andao isika tokantrano hiaina izany amin'ny taona ity. Ataontsika tena ho filamatra izany fiainana ny tenin'Andriamanitra izany. Ary izany no mirina mba ho tanteraka amin'ny isam-batan'olona, mba ho fiangonana mahazo ny soa avy amin'ny tompony fiangonana efa matolozy. Ny tokantrano tsiraray avy azo ny fiadanana, ahita fiadanana. Ka dia mbola mirary taona sambatra ho antsika rehetra. Ary araka ny fampianarana efa sikatrizay moa rehefa mifandray tsara amin'Andriamanitra ny tenanao dia mandeho azy ny fifandraisana amin'ny namana. Ary dikan'izany tsy maintsy mifandray amin'Andriamanitra tsika vao miray amin'ny fiangonana iray manontolo. Ary engany eto tanteraka izany firaisana ny fiangonana izany, indrindra amin'ity taona ity izay misy hetsika lehibe miandro ny fiangonana izay efa fantatsika loatra. Dia nifandraisana ny cœur uni 2024 amin'ny folo ka hatramin'ny 17 May ho avy izao, izay tena ilana mihitsy ny fiolotseany tsirairay avy antsehatra ny fanampy, ny fanasoa, ny fanohana. Kanefa alohan'ny hatanterahana izany dia ao dia tadintsika ity mifankazarana tsy toy ianao dia hiadana sy ahazo ny soa. Ka dia mirary taon-tsambatra ho an'ny rehetra. Eto am-pamarana dia mba tianao ny fomba fiaravana ny tena. Ny tena tamin'ny voalohany misy mpanan-karena tao amin'ny fiangonana, raisiko dia hoe histoire an'ilay andao hoe ilaina vetivety hoe histoire an'ilay amin'ireo frein fotsiny. Vao tena tsapatsika fa fahasoavana no nahatonga antsika taona ity. Hoe isaorana ianao. Aitsika izy mba tena mangataka kely mba hiaina antsika ambavaka misy rezy. Isaorana ianao, andrianao iza sy toa. Ny fanaina izao, ny fanaina izao. Izao hiaina ianao. Ny talenta ianao. Ny talenta Vovô eto amin'ny tafo. Ny sekoly tenin'Andriamanitra dia miverina amin'ny alateny anio 14 Janoary amin'ny 7 ora sy fahetra. Ny vondrona saserasera dia mampatsiahy ny komity rehetra ny diakona sy ny filohan'ny sampana mba hijanona rehefa vita ny fotovavahana
Ny birao samana koa dia angakana mba hijanona kely raha tonga daholo ny mpikambana amano. Mikasika letry biblika dia mitoeratra ny fandalinana ny soratra masina miaraka amin'ny mpikandrina isaky ny talata ariva amin'ny 7 ao amin'ny birao mpiangonana. Ho an'ny komity vaovao, antsoina isika ho tonga amin'ny fivoriana voalohany amin'ny zoma 20 janoary izao manomboka ny 7 ato amin'ny temple du Salat, salle du conseil. Toizao ny diarintsika malalaka alady ny taranaka antsoina iray aman-dreny rehetra nahazo farasiry tamin'ny taona 7 ho tonga amin'ny alady erinareo amin'ny 10 sasany ato amin'ny vieux temple fa ho arabainy fiangonana manokana. Amin'ny alady amin'ny janoary amin'ny 10 sasany maraina kosa dia amin'ny vieux temple ihany fa fampivavahana firaisambolona iarana amin'ny fiangonana rahavavy FKMT. Ny fankalana sy fandraisan-tanana ireo diakona sy komity vaovao dia ho tanterahina amin'ny alahady 20 janoary amin'ny 3 latolakandro eto amin'ny temple du Salat. Ny fanadiovana amin'ny trano fiangonana ny dia anjana ny sampana vehivavy kristiana sy ny sampana lehilahy kristiana ary efa mampiomana kosa ny sampana tia sy ny fivoazana amin'ny alahady erinareo. Misaotra antsika nahatratra ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Fanamariana kely misy fanampom-baovolo eto rakom-pisaorana. Tao amin'ny lalina no antsokanao Jehova, salamo fahatepolo amin'zato. Ary namarina antsinay sy ny fitarananay ianao, nasehonao sy nampiratianao taminay ianakavy ny famonjena sy ny fahasoavanao. Misaotra ny Jehova ny fanaiky ary mampo anay ny famontrampony. Misy fianakavianay nanolotra vola 66 € karo 20 € amin'ny fiangonana ary 50 € amin'ny fanomanana ho Cœur Uni. Fiantsona Assemblée Générale Cœur Uni. Antsoina ny membre ny commission Cœur Uni rehetra miaraka amin'ny kopina zany ho tonga amin'ny Assemblée Générale izay atao ny zoma 20 janoary amin'ny 7 sasany ariva ao amin'ny vieux temple. Manao antso avy amintsika mpianakely-drahalo ho tonga amin'izany. Fanatsika ny rava manokana eroy izay mandalo akovo tonga nenana ekolosy fa mbola tsy narambaina hatreto fa misy antsika ao anatin'izany tananafa navena ny tany hafa dia angatahana mbola tsanga narambaina miaraka fiangonana tsofondano miaraka antsika. Tsy misy araka ny famatsika koa dia miarava manokana ireo sotolo izay natratra ny tsingery taona naterahana tamin'ny volana desambra iny isika. Misy 3 miravavy izy ireo angatahana mitsangana rahatongetra. Raha matoisany razana mialoso lala. Rakotony ray ny Clarisse ary Andreolona Daniel. Dia faly miaravanareo fiangonana manontolo izay zandrinareo, zanakareo amin'ny mahazotolanareo ny fiangonana. Ary satria misika fianakaviana iray ihany dia miara-mifaly aminareo izay ary ny fiarabanay koa dia ombany kiranitsoa. Andriamanitra ny fahasoavana ane androtsaka aminareo ny fitahimpana rehetra ary indrindra ahatanteraka anareo ny fiasana izay iraniko amin'ny salamo fasivyroapolo. Jehova meny olony, Jehova itahin'ny olony amin'ny fiadana. Hoy ateo hoe iza ny maniry velona mandrakizay tsy ihany fa misy antoka anankiray izay omen'ny tompo na dia tsy velona mandrakizay eto ary satria Jehova manome ny olony ary Jehova mitahin'ny olony ao amin'ny fiadana. Dia aminareo izany fiadana izany manao mamakivaky iray taona ary indrindra andraisanareo ny fitahim-pana rehetra ho amin'ny taona rehetra izay omeny ny tompo anareo hoentinareo manome voninahitra azy ary hoentin'ity mampisehoana tsara any aminareo. Hivavisika. Misaotranao izay tompo no ireto ray aman-dreny ireto izay nitahinao indray nahatratra ny tsingery
ianao ihany manateraka ny fitanytanahy izay tsara ary indrindra tsy misy amin'n'inana tompo misaotra anao zay ny teninao ary inonay fa ianao mahay manao mihoatra lavitra no zay etreretinay sy saintsainay na angatanay ianao namporotsika amin'reto ray aman-dreny reto tompo zay rehetra tokony ho azy araky ny reny voninahitrao ary oko ny fifaliana manampinao isanandro mba ahatonga azy sy ny fianakaviany ary nakonina isaotra anao ankalazanao iteranao fa tsara anao dia misaotra ray ny fitalianao rehetra amen masopetrika Araky ny fanorisatona dia misy ny fiara-panasotrona fa misy koa ny fotoana iara-pana fiangonana manokana ny mpitandrina eto amin'ny fiangonana. Raha mbola tsy fantatsika dia isatona ny fiangonana filomatolotsy dia mandefa fiara-bana voalohany ho an'ny mpitandrina sy modary ary efa atao zany ho zay mbola anatin'ny convalescence moa fikenena satria tsy salama izy torotoa. Ny faharoa dia ho an'ny mpitandrina désiré an'imediana izay zanaky ny fiangonana ary aman-dreny mpitandrina ara-panahy ary ny fahatelo dia mitandrina eto amintsika andriamianitra izy mivady mianakary. Ka zotsika dia tonga amin'izany fotoana izany iara-basika manokana ny mpitandrina eto amintsika ka mangataka ny pasteur zay andriamianitra mivady androso ety androna fitiavana ho araka amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Dia mangataka koa ny tiara-miasa rehetra araky ny nazaretantsika amin'ny fahavalom-polo fanazadoany ny fankana ireo diakona sy komity vaovao fa mbola miary miasa ny komity teo aloha sy ny vaovao amin'ity volana janoary ity ka mangataka anareo rehetra komity tranainy sy komity vaovao zany miaraka amin'ny olona ijoro ety arenetya isopena ny fiangonana iarava ny mpitandrina isika. Dia mangataka koa ny mpandrim-bola ampirinasa izay reo satria misy
ny teny amin'ny filana izany filarentsika izany dia ny teny filipiana faefatra anjinibefatra katramin'ny trafika izay zaraina amin'ny tiavana manao hoe ny fali mandrakarivan'ny hoy indray aho ny fali aoka fantatry ny rehetra ny fandeferanareo efa akaiky ny aza manana inona fa aoka ny figavahana ny fifonana mba misaorana noentinareo manambara ny fangatanareo n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny faranana rehetra iavy ny fonareo sy ny rehetrareo ao amin'ny Jesosy. Izany no teninay tenin'Andriamanitra satria zay maha-kristianina satria mitanteraka aminareo ilay izany amin'ny fotoana ity dia viazintsika miaraka ary iritsika irinay ny fiainanareo izany fiadanana izany sy tsaratra itsika aminareo indrindra ny asa fampona sy tena hoe mavesatra fa asa fampona masina iazoanareo ka tehin'izany rehetra izany dia misy sombody akoa avy amin'ny fiangonana sy avy amin'ny komity tompon'andraikitra teolojy ny vaovao atolotra nareo fitiavana raisa fitiavana kelikely fa ny fomanotra no mameno azy ka dia fefifarina ny taona faharoa festivalito ho manona fotokolo fietsikareo ary tsy hoe fomba fotsiny kory zao fa fanehoana indrindra mampanajana sy fanasitahana izany isaorana dedevean'Andriamanitra izay dia zanonareo zanakareo zokinareo nefa nona amin'ny tompo dia ataonareo rahendare ary zany isaorana ny tompo indrindra satria avy aminy izany misaotra an'Andriamanitra koa izay fa nataonareo sary bidy ny asanay sy ny famponay na dia tsy mendrika azy na dia malemy azy na dia atao azy hoe tsinitsinina raha mahaoditra fotsiny amin'izao ny jerena isaoranay ny tompo zany mahakasitrahana ianareo koa sady avy amin'ny raha teo zany ka izay maray malena mpanadina tsy izanonareo koa ny tenin'Andriamanitra ihany ny raha aminay araky ny filipiana faefatra fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitra mamelana anareo anindry fa zao Andriamanitra zao izay miantso ary noko izay asalazaina fa antony zavatra rehetra amiko dia mahay zavatra rehetra tsy Andriamanitra fitiavana fotsiny fa fitiavana izy nefa tsy manana hely ahoana ary desaka mitsika mitady fa io Andriamanitra io Andriamanitra tsy toy mahely Andriamanitra marina sady masina Andriamanitra tsy manita Andriamanitra lehibe azy takatry ny sainany fahalehibe azy Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony manaritsy nainy avy araky ny harenany voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy ary tsy laminanina zany harenany zany fa sady nokaraisitsika ety zany mbola olovantsika ny an-danitra manitra ho amin'izany isika mianakavy ka tsy mitona valo refosoany ihany ny velomantsika sianitsika fa ny mandrakizay n'Andriamanitra dia satanitsika dia Jesosy dia misaotra ny firanitsonareo ary dia tanterahana tokoninareo koa ny firanitsonay ho aminareo tsirairay azy ary dia isaotra manokana satria misy sombody akoho izay omenareo aty moa dia ohatrany hoe zany akoho zany lesy fa mahazatra zany fa fantatray fa ny sombody akohonareo dia sombody akoho avy any lava avy any tsika any matsika
ka dia misaotra iny ary dia mitombo amarosoanareo anomotra lehibe bosy izay mialana misaotra makasika Masih farany sasakely indrindra dia fanao ny malagasy rehefa tonotaona zao ny mamandy ary miarahaba manokana iray mandeha mizoky ary eto ny fiangonana dia manana mizoky olona isika fa dia manokana fotoana koa isika iarabantsika manokana mizoky olona mizoky olona dia mpitsodrano fa misy fotoana manokana iny mizoky olona dia mandeha mpitsodrano ary tsodrano avy amin'ny zava tsy hoe zava-baovao zany fa zavatra fanao zany saingy zao ny hery ny tsodrano ny zanaka dia ny fiangonana ny firaisana ny fifankatiana ny firaisana toa ka dia isika mianakavy miarahaba reo zokatsika ireo androany ao anatin'ny fanahany firaisana sy ny fiangonana indrindra fanampiraisana Kristy tamin'ny lalàna teo isika ka dia antsokony anariny tsangany ny toerana ny any ianareo mijoroely vetivety any tsorela kory ary dia mandrapatonga ny fanonona hatramin'ny farany sy ny fizarana ny teny aminareo dia mba mitsangany eny ianareo andriamankosa raha mampimisana zany andriamampianina Désiré tsy eo izy koa pasteur Désiré andriamampianina lala vatiny tsy koa raha soanantenaina Marcel raha zafitreheno ene tsy izy afaka salama raha bodarivony Julie tsy ko izy tena tsy eo izy salama tsara avenombava atsika raha tsy ravero samera raha Botina Laurence raha Ndrenjatovo Rachel raha Mananjo Falmiaso tsy ko izy afaka salama raha Kotondrina Joséphine raha Ndrenasolo Denise raha Ndrenasolo René raha Solo Malala ene Andriantsolo Aimé Olga raha zanany any Solo Dala raha Zafera Solo Olga Père Andriambololona Germain raha Andriamahalo Jean raha tsy miampy Pierrette raha Koto Jacqueline raha Kotondrainy Clarisse raha Tsimba Anna raha Mananjo Monique Siono Miriam ary Andriambololona Daniel dia miarabanareo zanakareo zandinareo ary iaty hoe zao ny fotoana mba hitsofa ny zanaka rano ray aman-dreny ka dia amin'ny fotoana vaovao ity dia mitsodramonareo ho tahin'Andriamanitra anaovan'Andriamanitra amin'ny ratsy rehetra hitotofa ny fiadanana sy fifalianareo ka dia hifanatitra amin'ny zanaka manjaka ahita fifaliana isanandro isanandro ary dia horakofan'Andriamanitra ny fahasoava isanandro isanandro ianareo avaozy isamaraina ho anareo ny famorampony ka dia anampy ho anareo ny fiadanana amin'ny fiadanana
ary ny tompo dia mamometoky anareo fa tsy miova izy hoy izy araka n'Isaia fahenina na dia manamantonareo aza dia tsy miova zaho manao zaho ihany eny zaho mitondra sy anafa dia tanterahany tompo aminareo izany ary zaho aminareo mifalia ao amin'ny tomponareo hotsika izao hoe efa mandroso zao mitaona fa ny tompo milaza hoe tsy miova manamantonareo zary mitondra anareo hatran'ny fonokely 70 taona 20 taona lasa mihoatra n'izany mbola mitantana anareo ary tsy miova ka dia mena dia manana hery nenareo omeny fahasalamana ary dia hivaky izy misaotra anao zay tompo no reto ray aman-drenay reto misaotra no ny fitahina manokana omenao azy reo ary te hisaotra manokana anao zay satria ianao dia mampateraka mihoatra izay nangatahana saitrereteo azy reo ny fitahina manahy tsara misaotra azony reo azony ny fanantenana ary aoka tsy tsapa ho azy reo ny fitahina mananambiany na zay voatenina na zay tao aneritreritra ary mihoatra no izany satria izany tao reo tsy njoky nampifalelamisy dia anao midera sy diazany voninahitra mianjombola tao isanandro amen ankoatr'izany dia misy volaza teo ny solobody akoho izay fanao ho avy amin'ny fiangonana manontolo raha ny marina dia kelidekely fa ny fonay kosa feno ny feno ka dia miratso indrindra tompo reotrahatra ny taonao avy isika menakavy samy mbola ifampiarahana ety miray raha sika tompo tsara ny manamarika indrindra ho antsika rehetra izay fely taona fa matraka 70 taona miakatra mantsony hoe zokiolo eto amin'ny fiangonana saingy tsy maintsy misoratra anarana isika satria no ny fifampitondrana dia tsy maintsy mitenanareo no manaiky isoratra ho zokiolo fa tsy ny fiangonana no mampitondrareo anatin'izany izany no fifampitondrana kaza misarasana satria adidiny fiangonana koa mitondra anareo ambavaka manoana anareo ary indrindraindrindra miarahaba anareo amin'ny taona tahaka izany dia miraso indrindra bona nitao mazo mitezanareo tonga fotoana faranatsika filiavana araka ny fanantsika fotoana lehibe tahak'izao dia aterina ty amin'ny alitara mirakitra rakitra iroa no arotsakisika tsarofa izay manome fifaliana no akasitan'andriamanitra ary eoka feno mitafitafy ny fisaoka sy makasitana ny tongotsika ao anatiny ataontsika lina dia mandrosisika Oh
mamarana izao fampivavana izao isika mihira 5 azafaty ny andininy voalohany no ataontsika melomy afaka sy misodrano ary ny andininy fahatelo no ataontsika aorenany afaka sy misodrano mipetraka isika manao ny andininy voalohany mitsangana kosika mandray ny afaka sy misodrano ary mitsanganana ihany nanaovantsika ny andininy fahatelo 5 ny andininy voalohany mitovy feo amin'ny fifandrato sy fifandrato Zay tamtamindrina ka ho mandrakizay amen. Mandiana fiatana